mampalahelo ihany le izy satria efa tsy zao ntsony ny atao hoe politika, efa tsy politika ntsony zao fa zao ny atao hoe fampiororona amin'ny teny vahiny hoe terrorisme. Efa zay ny zavatra misy hoentina ampisehoana amin'ny communauté internationale angambany sa hoentina ampisehoana amin'izy hoe tena tsy milamina i Madagasikara. Dia ny zavatra teneniko amin'ny vahoaka malagasy fotsiny dia ny fiantsoana ny firaisan-kinantsika, ny fiombona-po, ny fifampitokisana dia mba ny iarahantsika mampandre miara-miasa amin'ireo force de l'ordre reo polisy sy gendarme sy tafikatsika reo mba hafantarana, mba hatratrarana, hisamborana, haingana amin'ny fomba malaky izay olon-dratsy manao asan-devoly eto amin'ity firenena malagasy ity. Zay no anaovana antsoavo androany mikasika an'io zava-misy io fa tsy misy maizina handresy ny mazava izany. Eto dia manao antsoavo amin'ireo mpitandron'ny filaminana koa izay efa nanao ny ainy-tsy ho zavatra nanomboka omaly iady amin'io tsy fandriam-pahalemana vaovao izay foroan'ny sasany eto amin'ny firenena ty dia makahery anjareo amin'ny zavatra atao efa maromaro ny centre opérationnel izay atsanganjareo androany. Dia mbola mangataka amin'ireo mpitandro filaminana reo manome baiko moa zany mba hamoronana koa toy ny any Frantsa. Misofy anatra mako any Frantsa misy an'ilay ataontsika hoe système d'alerte zay izy alerte enlèvement zay ny anarany any Frantsa. Azotsika atao eto zany raha vao misy zazavery dia hatramin'ny fiangonana mipaika lakilosy ny président Fokotany mitsoka kiririoka mba hafantaran'olona misy zazavery any mba hafahantsika miaraka miady amin'izao zavatra zao. Ho antsika rehetra zay manana renseignement, manana information mikasika an'io zavatra io any aza misalasala miantso ny tompon'andraikitra na mampandre anay izay manana ny contact anay mba hafahantsika miady any akaingana amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena toy izao. Raha ny vaovao dia matovi amin'ny firy ny tranga misy mitovitovy ve le fomba fanaony ireo trangan'izy io? Io zavatra nisy io efa nisy tany amin'ny 2018 raha tadidinareo 2017 2018 dia za tsy hiteny hoe ahoana moa no mahatonga an'izay tany le izy misy efa nataony zareo io tamin'ny 2017 2018. Ny antoko-tanisy izay misy eo dia tsy dia ho haiko loatra ny teny azy eo ofisialy satria hainao manjery izay mampanontany tena ihany mamoaka azy ireny voalohany. Ary izay no anisan'ny mampalahelo koa misy anao manjery miandry mihitsy mba tsy tenenana hoe miraitsikombako le olona ve sa ahoana satria izy no mamoaka an'io voalohany ohatrany hoe faly rehefa misy zazavery fa misy zaza misy mamono dia izy ny voalohany mamoaka an'ireny. Dia tsy ho haiko ny teny hoe tena antotanisa tena marina very ny antotanisa paritaka enireny fa ny fantatro fotsiny dia misy 70 angamba ny fanjavonana tsy hita dia 17 efa nafantarana ny fiverenany sy ny misy nreto telo izay lasa reto moa zany. Ny 17 moa hatreto raha ny fantatro farany mbola tsy fantatra hoe hita ve le very sa misy ve le zavatra io sa tsy misy anjarany mpitandro filaminana moa no mamoaka an'izay ato mba hanazavana an'izaytsika. Mety misy ve ndreo matofilo ohatra hoe ny fidinan'ireo mpitandro filaminana amin'ireny fokotany azo lazaina hoe enjakinjana reny? Efa misy le izy amintsika miteny zao nanomboka omaly efa misy dia zay no ny antsoko nanaovako antsoavy teo mba hiarahantsika miasa amin'ireny mpitandro filaminana efa midina reny manao antsoavy koa mifananganana ny andro masom-pokon'olona. Ny andro masom-pokon'olona isaky ny fokotany zahay eo amin'ny fiadidina ny fanavaozanan'ny repoblika dia vonona hamatsy vola an'ireny andro masom-pokon'olona reny mba hijorony maharitra sady hiasany mba ho tsara kokoa moa zany ny vokatra omeny. Ny fanovana ve? Isika rehetra no antony. Manana toe-tsaina miabo ary. Atombohy aminao ary aloha ny fanovana be azo ny ankohonana. Ahitsio ny famindra ny fipiaramonina fa tsy mora ny fanarinana. Aleo ny ezaka voaresy toy izay reso azy no mitahotra. Eny ary misaotra ny Alain Thierry Rakotonerina mampifandray antsika etsy amin'ny lafin'ny teknika
mahery 9 minitra ny amin'ny 7 ora maraina rehefa somatoy izao moa zany dia ao anatin'ny fandarana irahana amin'ny zokiray aman-dreny Constant Ravelson miarabanao aloha amin'ity fotoana ity. Dia rahabainareo zanaka zafikely navita somatsara ny fanadinana faharoa zany ny atao hoe BEPC. Asa moa raha fa misy anarany amin'ny teny malagasy izy io zany fa resahana ihany mikasika an'izay arina kely io satria raha ny fanalavana le BEPC mbola teny frantsay zany fa asa namoena anarana hafa izy io ao arina kely eo fa no hitantsika eo ihany dia ohatra zany koa reo amin'ny sokady teknika nanao an'le hoe BEP zany. Tamin'ny ankapobeny zotra ali izy any ary moa fa hita hatramin'ny taona ny amin'ny hoe mety hoe tsy fahatongavana niatrika ny fanadina no ny ato maro samihafa fa amin'ny ankapobeny any lamina tsy dia nainona ataontsika hoe olana goavana tao anatin'izany fanadinana BEPC zany dia nahetsika daholo moa amin'ny lafiny lojistika dia manantena ihany koa reo atao hoe zokizoky niatrika ny banka fa hoe mbola hoverina hita ihany koa ren'le fiara-pitatitra iombonana atao hoe photon photon aloha dia mety vonjy maika sy ny sisa ny nanaovan'ny mpitondra azy fa zaho mahita hoe mandritry ny fotoana mahoraka ny fangalaran-jaza sy ny etraketraka any amin'ny taranaka dia mandeha kosa ny photon hitsinjovana ny hoavintsika hitsinjovana ny hoavin'ny zanakitsika fanohatra be mihitsy amin'ny fitondrana teo aloha kosa aloha fitondrana teo aloha nge namotika fanabeazany ary namotika fanadinany tsaroko zany fanadinana BEPC sy ny sujet mivoaka tsaroko ny baka labui sy ny baka halatra sujet avy eo asaina mamerina zay mbola tsy afaka tamin'ny halatra sujet teo zany nisy teo dia nya le marika le symbolique hoe ny vazaha le marika asehoan'le hoe nandefa photon ahafahan'ny ankizy milamina manala fanadinana sy milamina mody fitsinjovana ny hoavintsika zany ny fahitako azy le etraketraka sy fanombanan'ny fanabeazana ohatran'ny hoe hotsaboana amin'izay aloha mety mbola hiverenantsika iny rehefa avy eo hiverenantsika satria tsy vitan'iny ka satria tsy azo lovana fotsiny aloha fa isan'ny ataontsika hoe vaovao ny tanàna sainy maro eny fa hatramin'ny fanjakana ary efa voizin'ny ataontsika hoe fampalaram-bavony resam-pirenena ihany koa mikasika an'ity raharaha fahaverezan'olona sy alajaza zay miseho amin'ny endrika samihafa io Constant Ravelson amin'ny lafiny anankiray moa izy io ihany le hoe tsy dia zava-baovao dia ohatran'ny raha miteny zany hoe manamaivana le misy amin'izao fotoana izao mifanohitra amin'izay mihitsy nefa ny zavatra misy satria mampatsiahy fotsiny moa zany hoe taloha tany amin'ny fitondrana fanesy misy tranga miseho hatrany biby olona makara pakatova pakafo makatova hitsangona président misy teo atao rindrina atao misy satanika dia avy eo dia mandeha koa reny hoe mitsindrona iny ty izy hoe roro dia ny resaka velboiron miaraka amin'ny fantsika zany efa niseho teo daholo fa hita amin'ity indray ka tsy manamaivana mihitsy vao maika manamafy hoe misy foana hery mamelona ny zavatra mampitebiteby sahala amin'izany misy foana ary manomboka mahasambotra olona zao maly agnambiny mahasambotra olona ny mpitandro filaminana atao varatry ny Antananarivo tao dia efa misy ndray ny manao hoe film reny le izy zany tena tsy zavatra mandeha ho azy fa nisy foana ary akory atao fa misy amintsika ny ataontsika zava-dehibe dia le mamoaka sy mapopopo sy manao mamoaka sary sy mitantara sasany ary manao za koa efa saika lasa tany sy ny sisa dia tena ohatran'le hoe tanety may dia enao maka selfie ny ataonao na hoe misy zava-doza etsy dia maka selfie ny atao ore olona andao ikondò hoe ahoana ny atao inona ny anjarantsika vahoaka amin'io dia ahoana ny anjara ny rasantsika amin'ny fitondram-panjakana fa tsika tsy ampiororon'olona eto tsisy ampiororona zany eto fa atao anatin'izany moa zany ny mpitondra fanjakana samihafa na olom-boafidy io
na ny ataontsika hoe ny mpitantara firenesa zany ny filohan'ny fanavozana ny repoblika rehefa nandeha tamin'ireo ataontsika hoe naneo fiaraha-miory tamin'ireo fianakaviana izay nanao izaza mianaky ny aina tao anatin'ity tranga ity dia hoe efa tsy politika intsony ity fa efa fampiororona ao anatin'ilay izy moa zany ianao moa tsy de tena mety aminao intsony ty ismaisme ity fa terrorisme indray moa zany zao de efa zay zany afa mihitsy manko io terrorisme io ny any amin'ny faritry Sahel tany zao misy an'ireto silamo mahery fiatsika reto de tsy mahidika amin'ny fanjakana de fanampiana rahatafika ono zany ary tambazana harena ambanin'ny tany no fiarovan'ny fanampin'ny Rosiana ny any amin'iny faritra iny le tady iny moa le filazany azy le tady Sahel reto Mali, Burkina Faso ireo zay raha terrorisme de ren'le camion bélier tonga de mitronga mamaky anaty vahoaka ohatran'ny hoe na fitondram-panjakana raha voany fa ity de le mamboly teboteby eo amin'ny taranakitsika no rahonana ary tsy mahagaga raha mivadika biby mialatsiny amin'le fitenenana fa fomba fiteny mivadika zavatra hafa mihitsy ny le vahoaka rehefa ampitahorinao sahala amin'izay ary mirongatra ary mahafaty olona tamin'ny taloha nge nisy an'le teo amin'ny poste analakely teo vao misy olona mifamaly fotsiny lehilahy sy vehivavy de tonga de mihika anankiray mpangalatsy azy tonga de nisatroandra lapne ary de nidorany teo nisy an'izay tamin'ny taona tsy haiko tamin'ny 90 tany hoany 80 zany ny zavatra miseho zany hoe le vahoaka de mirongatra ary manao mamaly faty satria natahotra mafy ary matahotra ny amin'ny taranany fa andao tsika hijery ny fomba tokony atao isorohana ny loza mety anjo ary iarovatena amin'ny fotoana ilaina iarovatena ary tsy hitsika ny vadika biby sanatria amin'le izy ary voasorika tsy hipody eto amin'ny tanitsika ntsony ny zavatra ohatran'io zay zao ny hitako hoe manana mega olanina ihany reto manana Facebook sy sisy reto andao hiady hevitra ahoana ny atao ny fa nanipihevitra ny président PRR miny hoe ny andromasom-pokon'olona fa ny andromasom-pokon'olona amin'ny repoblika hafa koa fa ny andromasom-pokon'olona ny mpanjanatany hafa misy andromasom-pokon'olona baikona fotsiny zao tsy maintsy miambona dôly tsy maintsy zao voasazy tsy fa zao mihitsy ny fotoana efa santatry le fikonan-doam-pirenena sady any amin'ny fokon'olona any zao mihitsy ny fotoana anomboana ny hoe ahoana ny ampianarana ny vahoaka any amin'ny fokon'olona ahay zay tokony atao ahay misoroka ahay miaro tena amin'ny loza efa fantatra ohatran'io ary zao mihitsy ny fotoana za eto de midera ny tenin'ny ministry ny fiarovana tatsy amin'ny tao Tsimbazaza tamin'ny herinandro lasa tonga de hozy izy hoe reny miaramila alefa amin'ny fandripahalemana any anaty fokon'olona any tsy natao hitakitaky vary sy sakafo aminareo tsy natao hitakitaky vola aminareo fa raha misy falimponareo ve mo sakanana fa ireo izy de ny rahana zany hiaraka amin'ny vahoaka siana de alao ankadreny alao ampianarina miaro tena ny vahoaka alao ampianarina ary miaro tena voalamina tsara fahitako azy efa santatry ny fikonan-doam-pirenena mihitsy hoe ahoana ny ho fiarovan-tena ny any anaty fokotany zava-dehibe zay fa tsy andany mega fotsiny oay za koa efa tena nahita katikaty raha misy fitaratra maintimainty zany rehetrarehetra zany nefa de nialoavan'le tranga anankiray satria lasa ohatrany hoe mandeha hoe ny mpitondra velo ny tompona andraikitra amin'ny fanjakana velo no
ampiainana ao anatin'izay le hoe orooro lava tsisy filaminatsaina na fiadanatsaina zany ao anatin'ilay satria mbola tsaroantsika tsara ary ity fitonana mijoro ty hatrana voananobonomboka kely de misy mifofony an'ny filoha de voafarany teo misy ny raharaha le hoe drone igny princesse zany le hoe tany amin'ny toerana tany amin'ny trano fonenany de avao de teny andalana le andehanana monjy fodiana de nisy an'le raharahantranga de re ivandy tamin'ny fotoana herinandro teo io iny zao constant Robinson de lasa ohatra mandeha ohatra zany le kitihana ny any amin'ny fotoana de avao de mety amin'ny vahoaka ray zany amin'izao ka re mila vahoaka miravoravo tany ianao nge rehefa nijanakao amintsika malagasy tena biby mihoatra noho ny biby zany hoe any amin'ny zanaka sy ny taranaka no rahonanao fa de io fiatsika le vahoaka mirongatra io fa mila efa tenitsika teto asa tamin'ny volana inona izy iny tamin'ny voananomboka le hoe misy mifofo de hoy iah teto hoe manam-po izaady ohatrany tsy manam-po ady ohatrany entiny ampahatsorana sy ampahadiova-tsaina fotsiny zany hoe anao fanavozana ny repoblika zany ianao ara-mijanona fotsiny amin'ny hoe fanenjehana zay tena mandika lalàna itoko le mandika lalàna mahita fomba sy mialatsiny am'le teny mahita fikafika anaovanao zay tsy saziana zany misy an'izany voaingana tao ary misy voafandrika amin'izany na olona manana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ary voafandrika amin'izany hoe le sazikosa misy lalàna eto hoe zay mandoto rivotra manefa asiana taxe hoe TVM misy midrikina hoe tsy anao an'izay zavatra tsotsotro ohatr'ireny ara itsikina ny olona aminao maika afenao hoe fanavozana ny repoblika io misatrisatra sy io manatsatsotsatso le hoe aiza ihany fikaonandoam-pirenena tsy mandeha ho azy io tsy mandeha ho azy io zao zavatra miseho rehetrarehetra tsy te hivaky fotsiny reo hoe verina rajoelona tsy te hivaky fotsiny reo hoe azaky tiana rangaza ao repoblika fahaefatra zay sary fanjakan'ny fitondran'Andriamanjaka zao fa ohatran'io ihany fa zahay indray mba ampakarina eo isolo azy tsy samy teny an'izany satria raikitra loatra le vahoaka le teny hoe fanavozana na de mbola tsy mazava tsara ro inona ny votoatiny tsisy samidrikina zao hoe tsy hanao fanavozana de io izy io manao fampiororona moa le nitenen'ny PRRM azy io izy io apetrany any amin'ny tara ny olona rehefa nitarana kao ny rahona noatran'io de lany andro mifantoka amin'iny ianao na famokarana any mba mivoatra rehetra any andro zao mino mihitsy fa raha vao mahita olona mitondra lika fotsiny efa hitanay zany taloha tamin'ny androny hoe pakafo miridana ny olona mitsoka iny ty mahazo anao vehivavy lehibe zany iny ty mahazo anao nesy nanavazaha nitondra lika be tena jerijery taty amiko mihitsy vehivavy lehibe fa ho 5-6 taona mirefatra mitsoka ohatran'iny taty amin'ny taona 2 mahery taty ary nge mbola misy an'le raharaha le misy katikata raha mandalindalana mba voatra any de inona famokarana vita amin'izany inona famokarana vita amin'izany inona ny le atao hoe le fitarihan'le PRRM makamin'le hoe fanavozana ny repoblika tsy isy andrarahan'izany fa ny ainjanako aloha ka zay ty fandehan-javatra ty ny alao tsy andany rora sy andany mega aminy hoe za koa nahita tary ny anina koa tatsy nzalaky anina tena rimbona mihitsy ny sofiny ohatrany tsy nahatsiaro tena mihitsy n'le tovavy iny tonga de amin'ny mpitandro filaminana de mpitandro filaminana mahita ny fomba anjoinana iny hatrany amin'izay alehany fa itsika vahoaka de tena alao le andromaso tena masana ary andromaso amin'ny fomban'ny repoblika io zany hoe teneranantsika ny andromaso tanàna asaina mba hampirisihana mihitsy hanampy sy hanoro sy hampianatra atsika ny mpitandro filaminana professionnel amin'izany ny polisy ny zandary sy ny tsisa zay zao mba te aheno ny afatrafatra sy anatranatry ny MDG amin'ny zandary mba hampirisika azy ohatran'le nataon'ny ministry ny fiarovana tany amin'ny Tsimbazaza teo iny
mety mbola iverenana ihany koa zay mety mbola anana ny fomba fijeriny ny mpiaino rehefa amin'ny fotoana idirany eo rehefa avy eo fa ataontsika hoe zavatra isany nanamarika tamin'ny tato anatin'ity fotoana fohy teto ity miverenana ihany mikasika an'le hoe ny teny malagasy isana ny teny malagasy amin'ireo teny fampitana teny meta ny fanapahan-kevitra ny didim-pitsarana sy ny zavatra maro samihafa fampianarana teny malagasy izy ianarana misy sekoly tsy mianatra teny malagasy hoe mety misy eto mety misy ka nefa sarotra ihany la hoe tsisy fa mety tsy ao anatin'le fototra fotsiny angambany amin'ny ampitana dia ampianarana ihany koa ny teny malagasy no ampianarana ohatran'ny hoe zavatra tsy vaovao fa rehefa tenenina ohatr'izay izy mba mivoaka ny amin'ny assemblée mba misy zavatra mateneniny any za te hanampy ataovy teny malagasy daholo mihitsy ranoray ny fikonan-doam-pirenena sy ny famotinana azy zay koa zava-dehibe rehefa anao tatitra nareo misy ihany ny zavatra ohatra hoe momba ny lalam-panorenana isy ihany ny anao teniteny-mbazaha eo satria hoe lalàna satria hoe sarotra sy asy io teny malagasy ahitanay hoe ahoana nakaiza le hevitray santatra koa zany any ny santarana azy keo ye ary zay mihitsy moa izy satria io moa zao mbola ao anatin'le kenokenina milasaka fikonan-doam-pirenena io zany hoe ty volana ty dia volana le mbola ao anatin'le fanamafisana n'lay amin'ireo le andrindra sy ny asa rehetrarehetra any amin'anatin'io fikonan-doam-pirenena voambola nampiasain'ny FFK moa dinika amin'ny ankapobeny fa hita eo zany hoe ahoana tena tetiandro ankapobeny efa nivoaka tamin'ilay talohan'ny 26 iny tamin'ny nambaran'ny filohan'ny FFKM fa ny amin'ny hotony sy ny fanatanterahana ilay zany dia ho hita miandalana eo ny antony dia hoe mety hisy fiatraikany mety hisy fanovana ve ao anatin'ilay taoritra mety hifandray ihany ilay izy ny olona mahita hoe le feikevitra ny sadeky nivory tamin'ny 7 volana jona teo ve izy mametaka an'le hoe ho asiana birao fifandraisana eto Madagasikara manorana zao ny filohan'ny Vomera na ny komisionan'ny vondrana afrikana koa dia nilaza fa izy moa zany naneo amin'ny ankapobeny manohana le fikonan-doam-pirenena zay ho tarihan'ny FFKM ina daholo mety hitranga ao anatin'izany rehetrarehetra zany mety anana ny teny ho ambarany ve sa hiobotazana anara-maso ny hoe ity no am'le hoe karazana tondrozotra moa zany maromarona kokoa tokony anana izy fa ny ale tsika le samy malagasy eto ny mampananina loatra nahitan'ny fivorian'ny anteny mera-pirenena zao tsy de misy resaka sy fanontaniana sy sisa olazaina loatra le hoe ministera fanavoazana tsy de misy tsy haiko inona mahatonga an'izany zao manko ny mahatonga amin'ny teny an'izay manana fahefam-panjakana izy mpanatanteraka misy ministera fanavozana misy ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina eo mbola tsy de henoko loatra ny hoe ny fahefam-panjakana sy mpitondra fanjakana ny ministera ny gouvernemanta tena manamasaka n'le hoe fikonan-doam-pirenena ho afaka ray volana eto zany tsy eto loatra moa tokony hanaovana an'izay fa atao ihany eto zany ho atsika akaiky ny FFKM afaka miteny ihany sy ny sisa mba taitairo ihany misy le atao hoe moyen d'état misy ny fitaovana sy ny fahafahamanao eo am-pelantanan'ny fitondram-panjakana takan'ireny ministeran'ny filazam-baovao sy ny sisa ireny ataoko fa fotoanany tokony hanombohany tena androboka an'ity fireneny ity amin'ny hoe fanavozana ny repoblika amin'izay zao no tantara manaraka amin'ny firenentsika sy ny miandry atsika ny fikonan-doam-pirenena mba tsy heverin'ny sasany mpanatsatso heverin'ny mpanatsatso hoe tsy hitapopoka manatena mihitsy ny FFKM hifanantona amin'ndrareo azahoana mamoaka an'izay zavatra zay misy ihany ny avant pendant après araky ny mahazatra ny zareo mpanao communication zay ny satria ao anatin'izay tokoa matsiny misy manararoatra an'izao le fotoana zao mba hoe any amin'ny zavatra hafa
ndeha ataontsika hoe mandeha hoe ny saretiny mandeha alohan'ny omby raha ohatra zay no mahafitina azy satria reo fivoriana anisa zany nanao zany ny suni asa manandraiky ny izy amin'ny lafiny anankiray le hoe mamoro reo mpisehatra de fa resam-pifidianana aloha zany le resahanao lesy mpifidianana sy ny am'zay ohatran'izany koa reo vondrana sasatsasany zay vondrana natoko politika vitsivitsy na maromaro de fa resam-pifidianana sy ny am'zay olona mety toanana ihany ko efa any zany iza milaza aminao fa izay no faleny io zay indrindra matsy le hoe fa ahoana ary ty manao resaka sarety mialohan'ny omby ty satria raha mahita ihany fa ny olana amin'ny krizy miverimberina eto de resaka fifidianana mazava loatra hoe inona zany le tokony hotsabona ao anatin'le izy de zay le hoe tokony any anatin'ny fikoanam-doam-pirenena no iresahana zany mba tsy hiverimberenan'ilay zavatra mamoa fady zany indrindra eto amin'le firenena Constant Velson de fa zany ohatrany hoe efa misy mitondra ny raharaha fifidianana resahana fa ny ankoatran'izay ohatrany hoe za efa niteny fa nareo zao mahazo mirotsaka dony iny de araka ny teninao hoe sarety no mitariky ny omby alao koa tokony efa hazava mihitsy ny am'izany aloha misy efa misongadina ange zao hoe ny evi-bavety tena eo amin'ny adihevitra tena hoe toerany ain'ny firenetsika eo ny fifidianana tsy laviny zay fa ny fifidianana de miankina indrindrindrindra am'izay hoe fandaminatsika ny fitondrana ny tany sy ny firenena mba tsy hiverenan'le de ataoko amin'ny lamodiny ankehitriny fa betsaka zao nefa miteny an'le capture d'état tsy haiko inona daholy mba tsy hiverenan'le ny olona mpitondra voafidina voatendry de manao mpanjaka kely eto amin'ny tanitsika fa tsy republika tsony tsy hiverenan'izay ny fitsarana zao fitsarana nge zao efa nisy efa voateniteny zao ny hoe manahirana tsy mora ny fahaleovatenan'ny ndrasolo rafi-pitsarana mahaleo-tena ozy na manao inona zany rafi-pitsarana asina rafitra manokany iry fa zany ny fitsarana tsy anatin'ny fitondram-panjakana ankapobeny tsoranga masy mandidy amin'ny fahefana tandrify azy ny fitsarana zany hoe tsy baikibaikon'ny hafa tsy baikibaikon'ny tsisy tsindrobokotra tsisy ina de ahoana ny fomba tongavana am'izay ny tenim-bazaha io moa zao de hoe séparation des pouvoirs, indépendance de la justice isan-karazany ka raha teny jasy tokoa aloha de misy ny teny jasy vao mihasarotra rafi-pitsarana mahaleo tena aitsio mila fitsarana masy mandidy amin'ny fitsarany amin'ny fahamarinana ny vahoaka zay ny fitaraina ambe indrindra momba ny fitsarana de hoe na marina raha de mitedava vola mena mpitsara fa angely izy zay zao santionan'le zavatra adihevitra efa mandeha sisy eto amintsika misy moa le karazana fiaonam-be an'ireo resahana teo reo momba ny reo rantsana sy rafitra rehetra eo am'pisehatra zay raha-pitsarana zay tanterahana tamin'ity herinandro ty amin'io vao tapitra io ery amin'ny Sheraton na le 5 étoiles moa nahafantarany maro azy ivato ery le hôtely be mifanila amin'ilay fitrano fandraisana fivoriana resam-pirenena io hita eo koa inona ny zavatra mivoaka ao anatin'izany ao anatin'ity satria ny andrasan'izay moa le hoe fitsarana satria antoko ny zavatra maro antoko ny zavatra maro natrany amin'ny fifidianana raha ny antokany amin'ny fahamarinan'ny fifidianana io fitsarana io fampiasambola eto Madagasikara de mbola fampiasambola de io nge na ny tany na ninona zay nge le ilazako teo hoe za moa tsy de mahay manina indraindray ohatran'le teny ampiasaindry zareo ao noho ntsika raiky teo le hoe rafi-pitsarana sy ny sisa fa aoka tsy ho fikoanan'ireo mihevitra fa lohan'ny firenena fikoanan'ny lohan'ny firenena le izy fa amboary hanjary teny malagasy tsotra azahoany vahoaka rehetra manomboka any amin'ny fokotany commune na faritra sy aty amin'ny nasionaly hikoando tokoa momba ny fitsarana ny zavatra ny dinianareo tao ianareo no manana fahalalana lalina momba an'io
dia afaka hita hoe tia ny tena mahatonga ny fitsarana fitaovan'ny Andriamanjaka fotsiny teto Madagasikara. Tia zany tia ahoana ny ilazana an'izay tsotra alefany amin'ny vahoaka tsotra azahoany miditra ao anaty vikaonandoha fa tsy le ary ambony latabatra sy mipahay taratasy faratapony ihany no kirakira hevitra eto. Eny ary ary nisy fiaramiasa kely vitsivitsika dia manohy ny fandarana ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Eny ary mahirefatra amin'ny telopolo minitra eny amin'ny valora maraina manomboka eto dia miaraka indray isika resahana io zany dia hoe manampy ana eto amin'ny plateau ianao raha ohatra ka mba manana fomba fijery hafa ihany koa manoloana an'ilay totikelo hevitra vitsivitsy resahana teo na mety ampita vaovao mety hanao fanamarihana metraka fanontaniana dia fotoanan'izany zao ohatra ivana ihany fa dia manana 2 minitra ny mpiantso isaky ny miditra mbola afaka miverina izy raha ohatra ka tsy voafintana ao anatin'ny 2 minitra ny zavatra tiany ambara dia mampiseho laharana fotsiny zany eton'ny mahazatra ary dia efa voahajatra amin'izay moa ny fifanajana ao anatin'ny fomba ifampitana eto dia inona sy antenana fa hitoy hatrany zay ao anatin'ity serasera antsika ifanaovana treto eto sy ny mbola ho toyiny zany satria miakana amin'izay ihany koa ny ahafahana manohy sy ny tsy manohy antony fandarana itony zany. Constant Revelson ianao moa mpanao baolina ihany taloha fa mba olona manko fa maninona reo dia tsy mba miresaka sport mihitsy raharam-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany ao zany le baolina tamin'ny alina moa zany dia misy mitena izy hoe canne sa ligue 1 dia hoe mondial tompoko io fa tsisy hoe canne na hoe ligue 1 zany le baolina fa dia reny moa zany aloha ny frantsay zany tavita voalohany eo amin'ny ataontsika dinga manasadalana amin'ity resaka mondial ity alizigny hoe jerena amin'ny ankapobeny satria ny baolina kitra dia voasokajy hoe sport roi asa moa zany ny filazan'le io sport roi io dia mampiombona mampiray mandrava andreo sakana rehetrarehetra ary io dia tena be dia be jerena fotsiny zao ohatra le zavatra nataon'le firenena kely le hoe Cap Vert dia zao dia tena mibosesika ny olona eran'izao tontolo zao te hoany amin'ny firenena kely io vokatry n'inona avokatra le zavatra sy ny zavatra vitan'ireo mpilalao Cap Verdienne zany tao anatin'iny mondial iny dia efa tsy ombiny mihitsy le famandria-toerana zany hoe ndeha ho any an'izany Cap Vert zany ndeha ho any amin'izany Cap Vert zany mba nanofy an'izany teo dia mpanjaka kely repoblika fa efatra teto amintsika hery fa vitany daka vingitra dia hoe aty ny mampiray malagasy ary za tena nanao stady tena goavana 724 reny nanao terrain tena goavana mihitsy izy amin'izany tetra stade bare ka dia le baolina manko mahaliana indrindra ty amin'ny tany ohatratsika tena liana mihitsy ohatran'izy io fomba akoatran'ny hoe fanatanjahantena sy fifaninanana izay efa mahaliana sady fa io na mpandaka fingotra ray ao anatin'ny amanaliny aza no tafita sy tafakatra tenina hoe hay ianona hony lasa ary amin'ny Saint-Étienne zany nalaza taloha iza hoe iza ty lava volo ty teto amintsika teto nisy lasa tany amin'ny Saint-Étienne teto amintsika ny mpandaka fingotra dia tena dia manomboka manaraka an'le kitra zao ny baskety amin'izay satria eto ambonin'ny tany zany misy tanora tsy vitany hoe kinga sy mifaninana sy firenena mifananana fa tafasanatra lasa mpanefo eo avy amin'io saingy ray ao anatin'ny etsetretsetra zany tsika malagasy zany mery miteny eto ry zalahy mahay an'io mery miteny eto foana izy hoe tany-ketsa zay ny tena lasa mitsiriritra ndreo mba hampe fotsiny sy ohatrany hoe makanino ohatra mantsy amin'ny lafiny anankiray hoe mampiombony izy misy fiaraha-mieta ny firenena satria ohatran'ireny raha ny teto Madagasikara tamin'ny 2024 dia samy teny daholo manofaofa ny saina sy ny sisa fa ombadika izy mantsy zay raha hoe oharina amin'ity resaka fanavozany ity ohatran'ny adimy zany fa ombadika io dia misy tokony tsy raha ohatra hoe misy fombiazana dia lasa
zay le hoe ianona tompona raikitra zany tsisy raha tsaferanay zany nefany ny tena izy de hoe miara manorina de miara mioto mivokatra de miara za aloha tsy manao le aloha tsy ampiasaina le miara mainka ohatra ny afafabe fa misy fifanoanana be de be nefa ny tokony atao ambady eo de zay zany tsy tokony ho rafa hoe miara miketrika de miara tafita de samy mba miara midioka l'izy fa tsy hoe rehefa tsy hoe namany tsy anao sakaiza mimpandresy fotsiny eto zany izy zay ary le ministera ny tanora zao de nanao te tsy nanao teroa nanao tary fa ahoana ny ahatonga ny sport ohatra ny baolina de tena am'izay lazaina hoe miaraka zay tena ho simenitra ho an'ny firenena mihitsy fa tsy atao spectacle ndray mielatra hoe ao fa ataoko mahita mondial nareo ao fa asiko stady tsy raha atsika mioraka ny atsika fa le hoe le fanatanjahantena resako teo nge de hoe atreto aloha dia kiotomaningana anankiray anatin'ny analina no afaka manao an'le dingana miakatra dia lasa Kylian Mbappé fa le vahoaka manontolo tsy tonga am'le hoe efa ambony fa avolenta zao ny baolina pokotany baolina commune na sala am'izany fa tena mbola ohatra ahoana ny hevitry ny eto amin'ny firenetsika ny amin'ny fanatanjahantena sy ny amin'ireny sport ny filazanao azy teo moa de sport roi le fanatanjahantena tena mampalaza reny sy mampiombona be reny satria l'izy moa tsy Constant Ravelson fa ohatrany hoe mba araroty kely fotsiny l'izy hoe ny mandritra ny ao aloha zany amin'ny fanomanana amin'ny ezaka matetika de miasa jambarafozana ny betsaka ao fa rehefa misy vokatra tsara zany zay va mirodorody hoe anay iny ray aloha zay fa rehefa ho arinan'le satria fotoana fohy ihany no ahafahan'ny atleta na iza hoe mamiratra ao amin'ny fotoana amin'ny lafiny sport raha ty amintsika aloha fa le ho arinan'le izy de tena be de be le zavatra mitranga reny hoe tena sahirana tsisy nefa voninahim-pirenena narovany zany nandritran'rehetrarehetra reny de lasa fasahiranana be le ao arinan'le fotoana le de mba hisotro ronono tsisy an'izany moa eto de lasa manahirana be le mieritreritra l'izy asa na hoe fotoana mba eritreretana zany hoe am'izao fotoana zay de ahoana fotoana ny mihitsy ka io le resaka diniky ny tanora foana io akoatra ny fanabeazana akoatra ny resaka fampananana asy eto amin'ny firenena de io ahoana no ny tanora ary ny maro amin'ny tanora ny maro indrindra amin'ny tanora no afaka mitodika amin'izany sport na fifaninanana sy sport de haut niveau mihitsy mila resahany zany inona ny politika pirenetsika momba an'izany fa so de sanatria le asa andavanandro tokony ataon'ny ministera ny tetezanao faritra de hoe de ahoana ny aty de mila terrain synthétique zay de ohatran'izay de mila gant de boxe ohatra tsy hitantsony io zany boxe zany lasa ohatran'izy nefa reny zavatra tokony efa tsisy ny fanoanana sy ny oentimanana amin'izany tokony efa tsy hitalaona etseroa zany rehefa misy mampalahelo mahita le tanora malagasy efa amam-bolana maro manao fanomanantena ohatran'izany indrindra fa any amin'le ataontsika hoe fanatanjahantena le an'olo tokana amin'ireny sport de combat reny na sport de contact zany de lasa mandady mihitsy any ananina any vo tavavoaka manantenaka tapolatsaka zay de mbola tsaroko tsara tamin'le nisy le tovavy kely mpanao judo de miasa mangina tany de rehefa trara vokatra de ifandromana miantsa zany andapa nazo moto mba nanomarana ny famonjen'ny resaka fanazarantena sy ohatran'izany zany le zavatra mitranga de lasa manao sakaiza mimpandresy kely eto foana zany tsika ao anatin'izy de politika dolo nefa zany politika mila zava-dehibe mila fionana sy mila resaka iny fa tsy mizara maillot rehefa propagandy atao eto de mizara baolina rehefa propagandy de ny ivory tsara-potoana zay no tapaka atao anatin'ny falakevitry ny minisitra ny solombavam-bahoaka zany
dia io moa zany verimerina foana rovina ihany zany vao vakilovy ozy le vakilovy resana moa zany eto le hoe fa inona marina zany tena fandehany mikasika amin'ireo mpitondra fanjakana zay bekaso iny moa zany le mitaritarika kasorolona moa zany nozy ny teny fampiasany hoe tena nanao ny tsy nety teto nangorokarena amin'ny tiara-dalàna nanososiny lalam-panorenana sy ny fandikan-dalàna amin'ny endrana samihafa dia haute cour de justice moa zany tena resahana foana fa ohatra nisaka misy fivoriany anteny mery izy io dia voaresaka fa mifarana ihany ny fivoriana tsy eny ny toeny fa ohatra ny lasa afo milolo fotsiny teo zany dia miredareda fotsiny eny am-pamboana fa rehefa avy eo le izy na le voamera tena misahana an'le dossier tsy hainona feo mihitsy eny fa namba fanazavana taon'izay mitarika an'izany voamera zany hoe ahoana sy ahoana tokoa sa efa nanjavona tao le dossier sa nanakory ao anatin'le izy dia mahabe ahiahin'ny olona ao anatin'le izy hoe fa ahoana ihany dia lasa ohatra miampy an'ireny mbola miverina ihany amin'le resaka sadeka teo le hoe sadeka moa zany manovokovoko iky raha vao mahita hirika koa izy dia efa zaiko raha vao mahita hirika izy zany dia efa hoe avereny ny sesitany voy ny gada politika janony ty fanenjehana arrestation arbitraire moa no voambolana nampiasainy eo anatin'le izy dia efa disika goka ihany io zay ozy izy ny zalahy efa mpampanaraka an'le izy hoe zany koa monga dia vaovao fa tsika ihany koa no mitamatama dia ho avy ny olona raha vao tsika mitamatama eto io rehefa ataonao hoe zay namboatra repoblika vaovao dia tsisy ataotaonao anjany tsony iny ataon'iny manko dia karazany hoe mivana mirery dia mba atao raha tena ritina dia hoe miaraha mitatanka ao amin'ny assemblée ao izy efa miara mifampitantanaoko inona tsony mbola tediavina mihoatra an'izay le haute cour de justice ingamba ny resahany gato eo ka ohatra ny avariany voadona amin'ilay izy dia tsy te hanao an'izany angamba ny assemblée asa tao amin'ny assemblée tao ihany manko na henona ny mpanohitra tamin'izany fotoana izany manao hoe voaka mihitsy ny dossier ty fa tsy hainao ny rapitso fa itsika rehetra zao ange tsisy mahalala sao dia voany valy faty politika zany ny feo nandeha tamin'io dia zao moa zany ao hoe mifanao aketo fetsy maka ao anatin'ny assemblée ao fa itsika vahoaka le manantena fanavaozana mba te aheno feo momba n'izany hoe ataon'zareo ahoany haute cour de justice io misy ve lala-kevitra mba anaovan'ny lalàna na zavatra hiditra amin'ny lalam-panorenana mba mipoitra vao amin'zareo ao rehefa hitany fa tsy mety io ary tsy azahoany manafay an'izay tokony ho faizana ny ao Tsimbazaza ao zany dia avoay fa ity ianareo mangenahena be fotsiny dia be marenina fotsiny momba le haute cour de justice manjary le fanenjehana ny ratsy teto amin'ny firenena mihitsy no sakananareo ny fomba fitenin'ny vazaha zay dia obstruction parlementaire zany hoe vato misakana mihitsy le antenimera-pirenena ny amin'ny zavatra ohatran'ireny hoe haute cour de justice ireny mitenena alao hiteny mihitsy ny ao amin'ny assemblée na anadio tena fotsiny ary aloha dia hitanay anjaranay indray mijery hoe tena izy zany na tsy tena izy sa ve efa mety zany koa mety efa hanomana sady koa makany amin'ilay zay hoendrikana sy ny votoatiny zay lalam-panorenana iorenan'ny repoblika fahadimy eo mbola voatazonao ve le haute cour de justice ahoany faharoa adefitra mipetraka hatrany am-panomboana ihany koa hoe ny finydreto ataontsika hoe tendrom-pitsarana manokana hoe ity edina fotsiny amin'ny kolikoly ity edina fotsiny amin'ny talozany hoe bois de rose ity dia reny ma tsy lasa hoe nasamympitsara dia na mitovy ny grady sy ny faharetina teo amin'ny asana sy ny sisa dia tsy mitovy ny fakasitrahana tsy fakasitrahana moa zany fa ny valikatsemboana dia atao hoe karama mihitsy moa zany tsy ny karama ao anatin'ireny dia zany rehetrarehetra zany koa ngeny mahasarotra ny raharaha andaloha fa misy antso mandondonao dia raisina anao miarabary syndicat ampitsara etoko manako be salama tikresana raka mikasika an'ity resaka von'olona eto amin'ny tanàna ty von'olona gasy zany tena amin'le tena fitiavam-bola loatra tena mampalahelo mihitsy an'izao
dia atsika verana dia tsy momena aza mihitsy amin'izao tontolo izao ny eritreretinareo fa olona ray ary maty any an-dafy efa mahasarotiny indreo dia atsika zany amin'ilay resaka fitiavatiavam-bola kely sy le ataontsika hoe sanatira hoe tena karamain'olona marina ny nosotasotan'ireo dia tena zavatra mampalahelo eto amin'ny firenena ilay zavatra ohatran'izany satria manko izany mieritreritra indreza hoe maninona moa ny teo-tsaitsika gasy ny manao ohatran'io io anie tena dinia tsara fa raha ivon'olona iatsireo za dia tena hoe ataoko hoe mpivavaka fa tsy dia tena anona mpivavaka fa tena efa heloko enatrehan'Andriamanitra io ary io tena zavatra mandinia atsika gasy ho anareo eko afatra nareo tyle manana toe-tsaina hoe amonomono zaza kely fa tany ty zavatra faotana be faotana mafaty enatrehan'Andriamanitra zany zavatra ataonareo zany ary nefa dininareo tsara fa atsika nefa mety mbola mafimafy an'izany ny sazy nen'Andriamanitra atsika eto amin'ity firenena ity satria mampitongava saina nareo ry zalahy na vehivavy zay ao anatin'izay tena voakarama amin'ity zavatra ataonareo ity fa tena mamenatra zany zay ry Gridao fa misaotra betsaka ndao ary resaka von'olona tseroa zany efa mila miseho amin'izao tontolo izao fa maharo ny taranakitsika isika ary nahita ny fomba erovana taranakitsika ary tsy hiverina tsy hipoditsony eto amintsika io fomba bibibiby ataon'ny ankehitriny izao io zay ihany ny aninatsika zay zay moa efa nresahana tatsy aloha ahoana ny fomba tsy niarovana koa mantsy aminatin'ity tranga anankiray ity loha zany efa manao angaretina be moa zany mpitandro filometra fa tena fa hoe ny monaty mihitsy na etsika tamin'ity ndray mitoraka ity ny amin'ny hoe mila mailo koa amin'le tondromolotra aloha zao dia misy fifankazona eny ny fiarahamonina eny dia iny ndray no ahitana loza zany satria fa tsy ray koa tsoroa nefa ataontsika hoe lasibra atao anatin'ny lizy na tany anatiny hoe tsy alajaza rery fa hoe voatolotolo tany anaty fivarotana tany misy miteny hoe aza mitondra zaza le madiditra fa zay ny olona fampangalajaza ndray koa ianao anatin'ny lizy raha be nga izy ty nefa misy olona tena mikendry ny atongavana amin'izay mihitsy amboly azany ao anatin'ny manodidina anao dia tsy afaka eny fa naleo ny fiasana ary zao betsaka ny mpiasa lasa mitondra an'izany any an-trany ampiasana hoe vakansy fa nahirana mitaitaina be ametraka an'le zaza rery any an-tanàna sao dia mitsoridrika ny ankizy raha ihany koa anatin'le milalao dia lasa miena tsy mandeha araka ny tokony izy zany na ny fifatoana ao anatin'ny asa sy ny vokatra zay ho ateraka izany no tevitevy tsisy raravanina zavatra anankiray zay fa horesana kely constant Ravelson satria isan'ny zavatra manahirina ary tena mbola mitana ampifandray amin'le resaka fitsarana teo mikasika ny rahatany misy moa zany le fanapahan-kevitra fa nisy fotoana resantsika kely an'iny ihany atao amin'ny anteny meram-pirenena sy le niakina tamin'ny volavolan-dalàna navoaka ny mpanatanteraka ny amin'ny hoe averina amin'ny fanjakana malagasy ireo tany bodon'ny voanjo tanyny voanjo zany ireo colon tamin'ny fotoanandro dia io raharaha be satria ny dossier amin'ireo raharaha-pitsarana maro dia saio resaka tany io zany tena mameno ny raharaha-pitsarana noho le hoe tsy ananana taratasy mazava eo ihany koa hoe nitaranaka ny voanjo mbola meloelo indray fa tonga fa hoe zay mikitika ny tanànanay dia zany rehetra iny fatripotatsika hoe itasy bongolava sy vakinakaratra iny moa zany tena betsaka ny sehon'ireny tranga ireny manangatra indray zareo zany dia amin'izao moa amin'le resahana an'ity hoe aloha sotrahany gasy ny taniny dia misy an'le fizarana titra fa na izany na tsy zany ihany koa anatin'io dia io le verina amin'le hoe atao amin'ny teny gasy le satria misy taratasy peta-drindrana mialoha tsy tokony fampafantarana hoe sao dia misy manao fanohanana sy ny sisa satria fa vitavita teny ambony latabatra ny akamaroany le misy hoe misy boky rovitra dia any zany dia mantsavina any ny taninao satria tafiditra trano fasana mihitsy ny sasany misy mahazo ety ambony latabatra ety ny tany nefa nisy nanajary fotoana hely io ndaloha raisiny ianao no miaraba tompoko manao any eny ary miaraba tompoko salama tompoko tena misako tonto misako tonto ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana marina be hoe mba mijery hoe ny miram-pirenena no fanafangala-bery amin'izao fiainan'ny firenena izao satria raha jerena hoe
inona ny tena lahara-pahamehana amin'ny fiezahana anao azao fanahy izany zao ahita ika fahakina zareo ny mpagnalala izy ny kondo ny tena marina zany dia zao le olona mihitsiny tsy misy ao le mpanao politika zay maneho hevitra tomotan'ny olona hoe makaiza daholo fa tsy fantatrao zany ny mpanehohevitra dia isika le vahoaka aty ambany zany dia hoe izao fa le ny tantara io dia mitikodina fotsiny manaraka an'io any dia isehoany zavatra ohatra izao koa nefa io le hoe fanakorontanana io sa tsy fanakorontanana ida ny vinitila io resaka hoe fitorontana firenena mpiala-tany tsy ihany ngefa zany afitakely ho makaiza ary zany ny fotoanan'izao firenena zay tembe ahita vavolana amin'izany ina ny tena ho atao hoe hipetrahany lalàna tena matotra aza mitanjana le firenena mampisarota avao satria ohatran'ny misy mieritreritra hoe tokony hiverina Madagasikara ihany izy amin'ny zavatra vitandre nefa ne zavatra mamoapady daholo ny zavatra tonga ataon'le mpititona anaty dia inona zany mieritra indray lalak'isorana vaovao amin'ny fotoanazao firenena amin'ny ahitana firenena hoe karakasa masomandraso fa tsy andamina lava isaky mandeha zao hoe isaky fitotaona dia fanjakana avana tsara tatana mandroso ary voaro ny ain'ny olona sy ny fananany ny taranakitsika voaro adihevitra lehibe mipoitra mihitsy zay zao toe-javatra kehitriny zao ny anjara toeran'ny fokon'olona sy ny tokony ho fanampiana ny fokon'olona amin'ny eo amin'ny fiarovany ny tenany sy ny fananany ny fiarahana miasa amin'ny reto le hoe hery fiarovana sy fandripahalemany reto zay zao no misokatra amin'ity toe-javatra misy ankehitriny ity raha tsy tiatsika hoe de tena samy manefilefona daholo sy langilangy fa de ivadika biby daholo tsika menakavy zay moa le fandraisana ihany koa le hoe zao hoe le fotoana le hoe aneon'ny joron'ny malagasy satria manao le fanavozana le resahana teo tsisy le fanerenany anaovana andro matsofakon'olona fa le zay le misy le fingana amin'le fiaraha-metana disinitse fa satria raha tsika rehetra miara-metana akory dia sarotra ihany satria misy tena tonga ao anatin'le zarazara ao any dia samy any dia samy miaro ny azy ihany daloha raisiny aloha miarapa to salama miarapa sokola miarapa no président mirabatsika nmpahatovonandro nono famindrapony fa tsy nono nataotsika dia ny zava-misy zay le hoe zay indena ny olona no tsy fisiny fahalalana mahatonga tsika famono iny zay fa maty amin'ny fitoram-bahoaka zay fa nampilamina ve zany teny akatso ny tantarain'le namako fa lamba latsaka hono taloha dia makany mampiakatra fotsiny hoe amin'ny mahafiarahamonina zany dia mandray eo ampandraisana tonga dia dora amin'ny mpianatra le mpianatra zany mieritreritra fa hoe hianatra tsara dia tafita vita amin'ny fianarana any vao mikapoka mivaly ety ambonin'ny tany ihany ny atao raha izay olona maty tamin'ny fitsaram-bahoaka sy ny hoe tsika mifampitoraka izay no mahasambatra firenena efa voalohany eran-tany tsika ary eo le idiran'le hoe maharingana satria tsy nofa mandrany adversera tsika izay no mampiaikana amin'ity boky teny fiainan'ity manoro manitsy izay diso tsy manery fa mamesy papa raha izao situation tsika izao ve le olona mbola miavonavona ihany tsika mbola ampiarina fotsiny io boky teny fiainana io zany boky mazi ampiarina io formule ampiarina fa tsy hoe bataina hoentina miangona intelo isan-kerinandro intelo isan'andro tsy hoe feno ny fiangonana tsy zany ny condition mahasambatra firenena manjary diso fevitra ny olona efa maninona be kristianina eto be fivavahana nefa gisitra tsika satria tsika tsy mampiatra an'le teny fa hoentina fotsiny dia sy pampaminy ny boky teny fiainana zao tsy mitolona amin'ny nofamandray fa fanaratsy eny amin'ny rivotra ahoana ny divantsika amin'ny fanaratsy ary io tsy tonga raha tsy hamono androdana andrava ratsy be ny mission ary io dia mahay fahagagana koa io fa misy fetany io koa zany dia feno fitaka ny tany ny olona mitady fahagagana dia mahay fahagagana le ratsy dia lasa miny le olona mangataka amin'ny sarin-javatra izy dia mahazo
mangataka amin'ny avo izy dia mahazo miresaka maty izy dia mihetsika ilay maty. Mifandamina antsika ho atrany amin'ny fokon'olona any. Tsy manaraka indray ary. Miaraba tompoko. Miaraba tompo dia miaraba ny peny, miaraba ny zokobe Costara Felson. Io tsy fandrimpahalemana alatr'olona itsika io zany tsy alaza hatramina olona lehibe dia alatr'olona indray zany aloha malaza. Ny fanontaniako ary apetrako amin'izay mba ahafahako resahako dia izao. Miovaova fotsiny any izy fitranganan-javatra fa nanomboka tany amin'ny 1974 zany natsaro saina dia efa nisy an'izany hoe pakaty, pakafo, pakaraha. Dia niova biby olona etc dia misy an'izany hoe paka testicule valorivo dia nakavarira dia fanagaga tsy mbola fantatra mihitsy hoe iza no manao azy dia baiko avy azy satria tsy olona ray io za tsy mino an'izany fa misy groupe io ary misy mpaniraka ary izy rehefa mafanafana ny raha politika dia misy zavatra ohatran'io dia zany angatako amin'ny fanjakana mahefa ireo mpitandro filaminana antsika ireo nisy nalefa nianatra tany ivelany tamina resaka fanadiadiana lalina investigation izy niteny vazaha ampiasao ireo mahay ireo isika nge raha olona sy manam-pahaizana manantsika na civil na miaramila na polisa na zany na manana fa tsy ampiasaina dia ampiasao ireo ahafantarana hoe iza ny mampanao an'io fa io zao dia mangingina indray efa aveo dia tsy fantatra hoe inona moa zany nangalarana an'ilay zaza fa matimaty fatany any le olona dia inona moa zany nampiasana an'ilay varira nangalarina io za monsieur Constant tena malahelo mihitsy fa ny mpampianatra fizika classe de seconde jusqu'à terminale dia olona varira tena anisany nahaiza mpampianatra zany efa maty izy paix son âme fa malahelo ankehitriny hoe ny olona varira dia tsy maintsy atokana sy ambenambenana fa tsy ohatran'ny olona rehetrarehetra io manahirana zany ohatr' zany mila fanadiadiana lalina farany lalina reo mpitandro filaminana misy nampianarina zany ao aminareo dia ampiasao ny fahaizana ny anaranareo saotra tompoko anaraka dokam-barotra kely indray tsika dia miverina manao ifandarana ary. Isan'ny vaovao namarika an'ity herinandro an'ity ihany koa satria ao anatin'ny fanomanana ny fanadinana baccalauréat indray koa zany koa ny fanjakana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny vanim-potoana izao misy aloha mihiboka moa zany conclave ireo mpiarakara sy mpiketrika ny lazadina izay ho aroson'ny mpiadina amin'io afaka roa herinandro eo zany dia nisy ny fifanoana satria nanao fanetanana ny misy antso aloha raisinanao miarabary miaraba tompoko eny ary salama tompoko momba n'ity resaka mahabe resaka ity tsy haiko na efandresahana retety any zany tara mivomeny fa raha etsio ara tara efa naharay filazana ve sika eto amin'ny Top Radio na amin'ny radio tsy miankina rehetrarehetra fa tsy azo atao ny miteny ny resaka fahavirizana sy fanafantravonana olona io avy any ministeran'ny kolotsaina serasera mandinika le izy eto manko ohatrany gaby iziana ainao manjery anankiray manao incitation à la haine dia miakatra fitsarana dia lasa mamoaka fanambarana ao amin'ny Facebook eo le ray anao manjery anankiray milaza fa tsy azo atao ve ny tenenio ray zay momba le resaka hoe inona le prévention ataon'le fanjakana za eto miteny ny hitako rehetrarehetra aloha amina Facebook mbola fokon'olona daholo mahatratra an'ilay olona aiaina fa nanao an'ilay fankalaran-draza misy anankiefatra izy zao hitako eto fokon'olona dia ny mpitandro filaminana ava ity vao mireazira avy nahita le fokon'olona vao mitondra an'ilay izy miaran'ilay izy dia eo ny mba zavatra tiako tenenina hoe ty resaka 4-4 ty zay zao tena mba fananao fananina mihitsy na andinity eto be sarety nandalo eto amin'ity be lehibe olona ity 4-4 no misaina nandalo mivalo amin'ireo vitre fumé daholo olona mitoetra ao ihany le vitre fumé misakana ny fanjakana dia izy isa sakanana inona miandrasan'le fanjakana tsy tao ny vily fanjakana tsinotsinona le izy fa 4-4 rehetrarehetra toko dia vitre fumé daholo nefa mahita izahay amin'ny Facebook fa ka ohatrany hoe mikatokatoka ny tseka voatiny hoe marina ve zao mikatokatoka manao an'ilay izy ary raha hitondra ny olona mitsoaka moa zareo ny tsy maintsy ao anatina vitre fumé dia inona ny fandraisana fepetana le katokatoka ny vitre fumé mena valina aloha ianao amin'ilay anankiray tsisy taratasy fandarana aloha hoe tsy ilazanao tatitra amin'ny vaovao
mikasika an'ireny hoe zavatra misy hoe fahaverezana na sanatria fahafatesana zaza na metikidina pinina fa ny samanana fomba fiasan'ny fotsiny indray ny station amin'ny lafiny anankiray hoe raha ohatra ny eto amin'ny onjam-peo fotsiny zao na amin'ny gazety Hitandrazana dia vaovao marina na azona fampilazana tamin'ny ofisialy zany iny le ofisialy resahany hoe voamarina na taratasy pokotany zany na ny amin'ny mpitandro filaminana no zaraina apitaina zay ilon'ny anankiray. Faharoa mikasika an'le raha fampiatsona tany amin'ny gendarme dia efa fantatra le izy anana porofo moa zany fa ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorena nanao ny fitoriana nametraka ny fitoriana tany amin'ny parquet dia amin'ny parquet zany nanao an'le soit transmis da defa n'izy any amin'ny gendarmerie anokafana an'le fanadihadiana zay le izy ny filohan'ny antemirany filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorena no nanao ny fitoriana fa tsisy idiran'le hoe namoaka vaovao mikasika an'ity resaka fahaverezan'olona sy ara-jazy ity. Miaraba tompoko, salama e. Allô? Iny a? Iny Venaripandeha mikasika an'le fandarana hoe vitre fumée akanjo verarme akanjo miaramila tsy petara dia za zany mampiomehy anahy eto dia zao hoe efa vela miditra eto le zavatra efa ela ny lalàna nisy an'io hoe da fa nisy gidagida be misy ny tamina mpianatra nisy colonel tamin'ny gendarmerie tenany tamin'ny alongaravaly manana hoe tsy azo atao hoany manao akanjo verarme ary lalàna le izy akanjo nampitany filaminana taorinan'iny nangina fa de feno izy mivarotra irany tsena sy ny namany io ampidirina ihany de tsy haiko tamin'izay de verina ndray hoe tsy azo atao hoany manao akanjo nampitany filaminana fa de zao feno iraky ny elakelatra sy ny arabe sy ny tsena akanjo na miaramila sy verarme fa maninona le izy efa rarana tsy azo atao de aza vela miditra eto ohatran'izany volant droite député mihitsy misy nana volant droite volant droite navela niditra teto zay wala any de ny vitre fumée misy tomobile nge fa avany efa tainte io fa ny sasany ataony aza vela miditra eto lay film fanaova zalany le fumée de zay tomobile tainte aza vela miditra aty fa zay ny tena fa avelatsika miditra eto le zavatra de eto vao micrée problème andraiky tsy ny fanjakana nge zany efa misy lalàna zany nataotao hoe tsy azo atao petara isaky ny 26 juin tsy azo atao manapoka petara nefa velanao miditra eto ary le iziko manahirana zany raha tena mialatsy fa sohe mihitsy amin'ny zavatra ohatran'izany hoe inona koa ary ny dikan'io ny doanina ve zany no tonga am'le hoe entrée libre sportive nanaka saninina menimenina ny olo tany mananjary sino efa any anaty ala andeha trandraka volamena roany olo reny sino reny hoe zany manana permis valable visa valable professionnel hitrandraka volamena sa tonga ho azy eto atsy amin'ny aéroport nge tsy haiko raha niova mandoa 10 € nge zay olo avy any an-tafy zany nampangaratry na nandositra tafy teto ovay daholo lalàna momban'izany tonga eto mandeha ho azy manahirana nge le izy de zao mifetraky ny ohatran'io zava-misy aloha zany ko resaka vitre fumée koa moa afaka angatahana koa mantsy izy tsy hoe tsy afaka angatahana manao fangatahana anao mba hampiasa an'ino ny atony samihafa sy ny tsisy fiarovan-tena tsy haiko fa de misy mame de misy tsy mame dahoary miaraba tompoko manao any manoloana le fampirorona be ity alazazy politika very satria tsika zao nahita fotoana plansy zay tao ankizy fahavitina lankoroa tsy hita ny revolte agletera ray voatra tsy mijanona raha tsy hita le ankizy fahavitina efa faty moa ny hita tamin'ireny fa tratrany le nanao an'le izy zay koa hoe ny tanjon'le eto Madagasikara hoe hetsika be ohatran'ireny ara-politika ve le izy tsarotsika koa ny tantarany George Floyd koa ny Amerikanina raha tsy hitako raha tsy hoe gada le polisy namono azy revolte koa zay koa hoe ny endrasana teto Madagasikara amin'izao fotoana zao satria ny alohan'izao nge nanao fanambarana azy sadeky hoe ametraka preuve zao eto fomba fanao moa iny tsika malagasy tsy mety an'iny satria hevitra be le izy ny TRRM manefa efa nametraka chronogramme zay no anontaniako anareo hoe napetraka politika ve le izy raha ohatra manko ny etsika le vahoaka dia adika hoe tsy anona teo le PNRN zao hoe zay no antony anontaniako anareo satria ohatrany tsy ny olona koa nefa
tena hoe makasy dia manana tapatapaka niararotiko any nisy maromaro ny zavatra miseho nitaditra miseho ary nisy nandray fitenena tamin'ny telefonina teo a voapirofo a fa manomboka eo amin'ny fokon'olona no afahatsika mailo tsika indray tsy terrorisena zany tsy terrorisme tsy mpampiororona tsisy anankiororo amin'izany fa mailo sika ary manao izay tokony ataotsika ny fitondram-panjakana manana ny tandrefiny fa isika ty amin'ny fokon'olona tsy atao fahatahany fotsiny andro masom-pokon'olona dia aloha zandralahy miodikodina sy anelankelatrano any dia miara misotrosotra toka sy mamindromindro amin'ny alina ao fa misy ny fomba andaminana an'io ity ndray mandeha ty tsy revoly toatra ny lazain-dranabavy teo fa raha deditra maintsy ampiasa teny bajady zao révolution par le fokon'olona fanovana fenitra miainga ao amin'ny fokon'olona momba ny fierovatena ny vahoaka momba ny famaizana mpanao ratsy ary indrindrindrindra fahaizana miara-miasa amin'ny reto mpitandro filaminana sy hery fiarovana reto zay zao no hita ary tokony anaovana fikonan-doha mazava mihitsy efa misatatra sy misedra manao stage amin'ny fokon'olona fitondram-pokon'olona fidininy vahoaka zany ny atenimera-pokon'olona rehefa ifampidinika momba an'io sécurité ny zanakitsika io tapaka izy io zay mihitsy le hoe zao no andraisantsika tanana n'le izy ary ny tena ao ambadika izany rehetrarehetrika izany ko nge le hoe mila fifanomezan-tanany dia mifampatoky ao anatin'le izy fa sarotra be koa ngamo dia isy mpitandro filaminana raha isaky ny olona tsisy ampianarina ny fokon'olona zay miaraba tompoko salama dia tena mitombotombona ihany io atao amin'ny tele tsy miankina ny alina nanaovanany resaka atao satria efa nasikasta zany zareo tamin'ny fitondrany teo aloha fa misy zavatra papiorony io ary sekonoaaaeny efa nandatsahany vala mesazy ary hoe anao koa aloha dia tena fanaovana azy anao ka zay le tika teneny hoe zavatra eny zany efa tokony raha mandeha indinika tsara fa hoe izy no manahirana hoe zavatra tsy tatra-tanana fa le izy zany raha fanazavany national ny AVM ina mety mitombotombo ratsy any ry zalahy le teo aloha ihany mampaniraka olona manao zavatra fa ry zalahy moa zany araka le tenentsika hoe mbola tsy hitany tena profil izy marina ny tena no ampisorona mampaniraka le zavatra io fa i zavatra io aloha tena marina fa mandinika anazy tena hoe zavatra tena nakivina le mpitondra amin'izao sy atao mihitsy zany zay hoe tena akivin'le mpitondra amin'izao tena zao kanefa zany tena anareo mpitondra amin'izao ampiasao ny anareo fahaizanareo ny teknika anareo hitadiavana ny tena profo maro sy manao an'izao zavatra tsy mety eto amin'ny tanàna zao satria raha amin'izao malimolimo koa le teo aloha reo zay refa misatra reny ary andro profo moa zany tsika mba mila tatitra ihany koa ny olona zany amin'le firosiny raharaha amin'izao fotoana zao hoe misy vokatra sa tsisy vokatra sa ionona amin'le zavatra tsy faineny amin'ny tambazotra sosialy fotsiny dia io nefa manahirana be amin'le nyresahana hoe tsy voatery ho marina fa io koa nisy ny ampiasain'le panely tsao zany amin'ny lafiny anankiray sy miteraka an'le psychose dia mila mailo be amin'ny fanjofana ny zavatra hita eny anivon'ireny tambazotra sosialy reny amin'izao fotoana izao zany dia rehefa mivanim-potoana mitranga misy ankehitriny mailontsika any amin'ny tranina anaty fokon'olona any fa tsisy anaiky ho valala voatango fotsiny eto ndao ary tapaka izy mbola manana fotoana kely tsika mbola ahafahana mandray antso vitsivitsy raha ohatra izy vonona tonga dia raisina avy hatrany satria fotoana zany zao ndao ary miaraba tompoko manao ane ay tapaka izy sao dia misy makakiriny koa le antso ataotsika resaka fa izy daholo zany mbola io koa mbola aloha hevitra hafa koa mikasika ny resaka fifandraisan-davitra io amin'ny fotoana manaraka fa ny amin'ny androany aloha afahatsika amin'ity ndao aloha miarabe misaotra mila misakara kely vao tafiditra manohy kely an'le ara-panampy ao hoe ohatra zao mamono zao tsy fanaratsy ange zany
fanahy ratsy no mibitsibitsika amin'le olona hoe minany anao pile fa ao sofina gosy mantsy ny ampiasain'le anao fa tsy izy nanao sofina fa sofina gosy na ampiasain'le satria anaty boky teny fiainana droity daholo petraka akavan'Andriamanitra rehetra to tapany nanao amin'ny tanana akavanana samarina akavanana daholo dia le teo amin'ny azo fijaliana koa teo amin'ny akavanana le avotra dia ohatr'izay le izy dia le izy zany ady ara-panahy dia inona miady amin'ny ara-panahy dia fanahy ihany dia le fanahy tsara satria Andriamanitra dia fanahy eny maha important le misafidy base dia momba amin'ny baolina ireo zao misy mpitsamina mifamina fa maresy le moren'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy naresy iny le fikany Davida kely naresy any Goliata satria miantso an'le Bahary amin'ny zavatra rehetra atao dia misy olona miteny arahana asa kefa asa nye zany mitady fonony dia fa asa nye zany mitady fonony efa dia mirary soa miaino indray aloha dia mirary soa tsika rehetra tao iny ary lafin-davatra anankiray isan'ny iny moa raha horesahana be eo dia mitovitovy anena amin'ny resaka amin'ny Facebook io misy algorithme dia lasa miverimberina ao anatin'iny dia lasa hoe very any amin'ny ahoana misy antso miarabare manao brito manao ahoana tompoko salama tompoko salama tompoko tena miteny rangahy teo rangahy momba le taon'ny président SVM iny ary tena mitombony any le tamin'ny 2017-2018 rangahy tena nisy misy satria andalo teto koa le lehibe franc-maçon tamin'izany fotoana izany dia nisy an'le likedina pina sy ny karazany dia avy zay koa nandalo teto koa le rangahy iny dia otra nisy zavatra mitranga amin'izao fotoana izao io zay mba fanontaniako napetrako anao brito ary raha azonao marinina kely zay fotoana zay natadinao le nandalo aloha nisy fifanjonjavatra sa zavatra ahoana zay zany mbola tsy misy tao reny 2018 sa 2019 reny nandripahana an'le gadra tany a farafangana Sénat efa lasa ny rehetrarehetra fa zay vao hoe hanao commission d'enquête tamin'izany misy fikevitra efatra ndao aloha raisina anao miaraba tompoko salama salama tsara fa misaotra tompoko le raha ko marina nangenina mbaran'ny olona hitra filme candidat droit raha rehefa tsy mpitsano petsaka sana fa tapitsarina mihitsy ary le tokony ampiatra tsy lorana kely angamba dia efa mandeha ka le tsika zany zany le fifampitaizana mihitsy manaja filaharana mba manomba lalana la misaotra ohatrany tena vindafo be zany aloha dia manahirana azy misy raha tokony efa nalamina saminy ela avelao fifanana mazava mba hidirana ho piasam-panjakana izy hoe zany amin'le hoe fanjakana repoblika fanavoza dia miandrandra zany toko dia sampina fotsiny zavatra zay fa io na eto amitsika na eran-tany rehefa misy foana le lazain'le tomoa fanaratsy ka fanaratsy ao namoa ny dinao amin'ny fanaratsy rehefa izy manam-pahefana sy mandaminao karakarony fanaratsy sy ny fahefanka dia anao ndarikaraikeo indrindra voangena atao zao milahatra alamina mpitandro filaminana hono le mpitandro filaminana ihany mbola mandika an'le izy dia izay no avivavy amin'izao fotoana zao zany dia manahirana be le izy fa enao moa tsy te hiady satria antisabotra ihany koa ifamaly amina olona manahirana ka zany le zavatra eto amintsika hoe mba misy fitsipika adiarao misy lalàna adiazao satrany hoe miady amina filohanandro fanjakana mahay tsipiriny lalàna enao mety manana an'le hoe manana ny marina amin'ny etamby nefa ao aminy tsipiriny le zavatra dia alefa leniny anovany ny fitarainanao dia loma le namana sanatria azafady azaikange zavatra dia mbola ao anatin'le mifandaminana ansika anatin'le fanavozana dia sangifa misaitsaina dia mbo mandeha amin'ny kijipo zay ny faniriana misaotra dia ahoana le baolina rariva aloha tapaka izy sao dia mba hanana pronostic izy zany ahoana ny atsy manaraka baolina tapaka tafioery le ataontsika hoe fanahtsara mba tsy hoe tonga amina very toky ohatran'ny le ao amin'ny baiboly hoe eny ary miarabe ia mirabana le hoe teny topo radio miaraba tompoko mikasika an'le hoe maninona no ampidiry mety rehefa ohatra ka tsy azo mity mikasika an'iny aloha ny toe-tsaina ihany koa hoe no mitondra an'io e zany hoe
toe-tsaina koa zany mba mila tezainy. Ohatra ny raisiko hoe resaka zava-mahadomelona zao. Za zao tsy mpisotro toka sady tsy mpifoka sigara, fa tsy teny mihitsy aho hoe foany daholo mivary toka na mivarotra sigara, fa afaka mivarotra izy raha te hivarotra, fa na izany aza zara oatra anahy tsy hividy an'ireny mihitsy aho aloha. Zay le hoe toe-tsaina tiako teneniny. Ka nao foananao tsy ho ampidiriny eto ara mitetara, rehefa te hilalao an'io ekizy mahita solo an'io. Izy indray mety efa mahasolo an'io fa le zany hoe le toe-tsaina tsy tian'le izy mihitsy ny tokony ho atao zany no tena marina. De le resaka hoe volant droite rehefa ohatra hoe te hividy an'iny ahako, tokony hibanao an-tsaiko voalohany indrindra hoe tsy azoko ampiasainy ty raha te hividy an'ity ahako, raha tsy hoe reverseko vavadiko volant gauche aloha. Zay le toe-tsaina zay. Saotra tompoko. Iny ary fanakalozana zany de tianio koa izy zany hoe mitondra hevitra izy mitondra hevitra anankiray hoe nao raranao arô de mahita fika tafioero le ataontsika hoe ny fanahy tsara sy marina. Ie, antso manaraka. Miaraba. Eny tompoko. Eny tompoko. Fanalana volo ve le izy zay fianarana koa iny maka elona lesona araka le telenao de matobrito nanaraka ny bikany lohatrano zao mazava ny falesen'ny antany Maroc, Espagne sy Belgique ve raha ny lodika zany de Espagne de France Espagne de maka le tiny eo. Norvège sy Angleterre zao mety fanasana tsara mihitsy. Ny Angleterre sy Suisse de mety hitovy amin'Espagne Belgique fa sarotra manao vinavina sy prôsika ary kofita izany de aleo tsy mba milokaloka. Bety eto ny sinoa eto ny bety aro fitokana casino sy sisa anisany manimbo ampiarahamony eto amintsika le io matokany olona tsy ezaka iloha ifofotra ihasy fa de milokaloka. Ilokaloka hoe ipetraka azy le manga le lalitra ohatra manga izy lalitra volo. Taloha zavatra ohatr'izany le isan'le fitazana fiarahamonina ary nareo mandray anjara betsaka zany isaorana nareo. Fa nisy le fanamariana zo constante marina mihitsy any manjera bahoaka mba tokony zavatra ohatra le taonareo zao de tsy andanitsika hoe firy volana ny anaovana fitonandrom-pirenena ny vasanandrindra tokony vana fa de aveo le de mbola isapady tsy filapilakisandray de efa fampiaparantso manahirona tsy sport zany zay. Maraparantsika io raha mbola misy antsoray farany de raisitsika izy fa le fotoana efa mivivitra dia mivivitra ao anatin'ity fiarahany ity. Hokanana ny amoraton'ny voromailala o sy ny hafetsen'ny bibilava maly. Eny tompoko. Salama e. Salama tompoko. Resaka sport baolina boribory de livaova fa ny fomba ny fandresy amin'ny baolina fotsiny eny zay misy atao hoe mampime ihany le izy hoe misy hoe afinatra fa ny sport rehefa tena tokony atao eto mandrina fa Madagasikara de ministera ny tokony raika voalohany mandrina n'izany resaka sport eto Madagasikara fa tsy tokony misy fanavahana zany resaka sport fa le matoa misy fanavahana de le fitondrana an'le ministera misy ny tsy mety satria le olona zay mivoaka amin'ny otrany mpanao baolina le ministra baolina foana ny ao an-tsaina fa tsy mieritreritra fa tsy mieritreritra ny sasany hoe sport zany fa le baolina iny azy mampetipety aminy de io natao matanjaka ny fanohanana an'le football fototrehitany izy fa raha tena ministra zany raha tena ministra hoe tena ministeran'ny fanatanjahantena tsy misy fanavakavahana mihitsy amin'ny resaka sport indrindra fa any am-pianarana zany dia entanina ny misy fanabeazam-pirenena mihitsy hoe ny sport dia tokony hiainga any am-pianarana any ny sport no tena fanombohan'ny rehetrarehetra ny fahombiazan'ny sport eto Madagasikara. Faharoa resaka mpanao politika fanjakan'ny mpanao politika an'izao fotoana fa tsisy Andriamanjaka zany moa zany no sady Andriamanjaka no
fa tena fanjakany mpanao politika akitsiny izy dire fotsiny amin'ny internet dia fahitana zany zavatra dia mpamin'nytokona tsy tokony hanavakavaka ohatra tamin'ny 26 juin zao mifanasana ho an'ireo avy any amin'ny faritra dia nahazo fa ny avetimierina tsy nahazo an'izay fanasana zay zany ohatry misy fanavakavahana foana aiza na ministera zany hitako dia mampieritetratsika tsika teto amaranatsika constat version tamin'ity androany ity atsika aloha androany ohatra ny mbahambahana ihany le resaka le hoe ny fandrahonana mitatao amin'ny zanakitsika dia ny anjaratsika dia ny mampita fampieritrretana amintsika vahoaka rehetra alany andro manao selfie mandany mega manamparitaka ny marina sy tsy voapirofo rehetrarehetra fa mitodika amin'ny fiarahantsika miaina anaty fokon'olona tsika ahoana ny fampiarovana erovana ny zanakitsika ampisy fandripahalemana atsitsika koa ny vadika sampona tampotampoka eo lasa ifandripaka eto tanàna eto dia tsy misy afa-tsy ny hoe le andro maso bokon'olona lazain'ny pererema alao vaiko kely mihitsy hoe andro maso ny fokon'olona anatin'ny fanavozana alamintsika arak'izay tenerana ny fokon'olona ny arony tenany ary hianatra ho ampianarina manana didy amin'izany ny mpitandro filaminana anora tsy ny eto an-tanàn-dehibe ihany ary tsy ny resaka alajaza ihany fa ny ambanivohitra rehetra ny momba ny dalo sy manjoro be zany ange nalaza tamin'ny fangalaran'olona dia miraviravin-tanana le fokon'olona efa hita pirofo zao fa ny fokon'olona foana ny mahita voalohany an'ireny zavatra ireny ary ny mifanehatra amin'ny mpanao ratsy dia zava-dehibe zay tsika zany tokony anomana sy hiomana mihitsy ho amin'izany hoe fokon'olona mifampifidy ny olona mifampitondra ny olona ary manampy azy le manana ny fahalalana teknika amin'ny fahaizana mifampiaro sy miaro ny tanàna sy miaro ny zanaka mamparatsika ny ankoatran'izay ohatra miverina eto ihany ny resakitsika efa volana maromaro zay hoe ohatra ny tsy manam-po ady le mpitondra antsika amin'le hoe fanavozana ny repoblika ka tonga ty kaparanjo rehetra ty tonga ty paipaika rehetra avy any amin'ny sadeka avariana na ny olobe ny politika teto amintsika range mahita an'izay lasa makany andafy avany no milaza hoe dia tsika moa ao anatin'ny anina ka dia tsy maintsy ohatra ny oka hanapo ady fa ady io zao hita lizy amin'le drone reto hita amin'ty fambolena tebiteby amintsika menakavy na ny asa mpamokarana tsisy vanina ny ingazo ao teo nanao hoe ny asa any amin'ny birao any ary zao dia entina any amin'ny birao ny zanaka ny vakansa zao asa ho boklena hidina lakile anaty efitrano angamba ny zanaky ny olo tsy misy vahaolana afa-tsy hoe vahoaka mailo ary mandray atanana ny fiarovatenany fa io zany tsy vitana teny ray mielatra fotsiny hoe inona ty andro maso bokon'olona ary mba aok'izay ty ohatra ny manam-pahaizana be daholo ary manana taimby ho ampideraina daholo tsika amin'ny hoe inona ty terrorisme inona ty tebiteby tsisy farany amin'ny olona ty psychose ny misy mitsokafo ao hoe diversion hoe filme zany ange miseho daholo ny sasany tena miditra any amin'ny hoe tena misy manao io ny sasany ray mandeha any amin'ny hoe filme io aza mandany andro amin'izany re olona fa izay mailo sika ary tsy mailomailo fahatany fa mifandamitsika ny anatin'ny fokon'olona ary mifandamina mitandro filaminantsika zay ihany angamba ny ihany dia oka hanapoady fa tsy mandeha tsotra be fotsiny na any amin'ny baiboly ary hoa misy an'izay le hoe na dia mandeha amin'ny amorapony voromelala ary ianao dia
mailo sy malina ary manana ny afetseniny bibilava zay angambany. Eny ary zay no mamarana ny fandarantsika aloha amin'ity androany ity. Etondratsika miarary farany herinandro dia ompinaritra indray amin'ny herinandro manaraka sy orana iantsa sy ery rakotinirina tetsy amin'ny lafiny teknika mandrapitafa mandrapiresaka indray. Bemiray Top Radio ny zavatra misy moa dia mampalahelo ihany le izy satria